Ny larana fafito amby sivifolo sy roanjaton'ny gazety Soa nivoaka ao amin'ny rapitso loha hevitra samihafa no voaboasina ao anatin'izay larana izay ho amin'ny rapitso indro ary ny lohateny misongadina no roso amintsika. It's amazing how you can speak right to my heart. Ny didy akanjo lamodin'ny bevoka indray no entin'ity larana Soa ity amintsika. Ao koa ny zava-baovao momba ny vernis à ongles sy ny maillot de bain une pièce. Mbola ny lamodin'ny Soa ihany no hitondrana amintsika ny kiraro fluo sy ny aba na ny bracelet tena tendance. Ireo vaovao malaza maneran-tany no entina ao amin'ny pejy fahaefatra toy ny hôtely hafakely any amin'ny firenena arabo any, na koa ny fitsipika vaovao mifehy ny fivalanan-drano eo amin'ny lehilahy. Torohevitra vaovao indray no entin'ny Mama Soa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana toy ny mahakasika ny tsakoana ohatra. Ary ao amin'ny pejy fahadimy misy izany lahatsoratra izany koa no ahitanao ny plume de paix izay iresahana amin'ny fiteny frantsay kosa indray ny fijaliana mianjady amin'ny ankizy. Mbola amin'ny teny frantsay ihany no hitondrana fanazavana momba ny fifandraisana eo amin'ny fahandroana sakafo sy ny fahasalamana ankoatra ny karazana sakafo vaovao mahazatra antsika isaky ny alakamisy. Ary pejy natokana ho an'ny lehilahy dia ampahafantarana antsika ny antsoina hoe hachine eo amin'ny azakazaka ny tongotra. Santiona andohateny ihany ireo fa ho hitanao ato anatin'ity Soa ivoaka raha ampitso maraina ity ny maro hafa. Eto sady dia ampahafantarana antsika mpamaky ajaina fa noho ny andro tsy fiasana ny alakamisy 15 aogositra izao dia ny alarobia 14 aogositra araka izany no ivoaka ny larana manaraka ny gazety Soa. Could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know. Dia iny fitondranany lohateny misongadina ao anatin'ny gazety Soa ivoaka amin'ny rapitso ihany koa tompoko lasitoko vavy no mamarina ny fotoana antsika tamin'ity takariva ity ho amin'ny rapitso amin'ny 8 arivo indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.